Nifanirina mulai fakaita Yandrini marina enisika Satria uminu fanamunuela Ni marina Zikure sini aizina Tany Karoka, commune ambanivohitra Manakara, district Andilamena no miainga ity tantara ity. Ao zany ny toerana misy an'ilay carrière. Ny tompony io carrière io mba azahodinareo anazy tsara zany aloha de omeko le acteur ato anatin'le raharaha. Ny tompon'le carrière dia Monsieur Alphonse, mialatsiny fa prénom daholo zany no ampiasaina ato anatin'ity resaka ity. Ny tompon'io carrière io de Monsieur Alphonse. Zay zany ny tena tompon'le carrière dia nanao fampanofana zany ohatrany hoe nanao contrat zany izy tamin'Andriamatoa Irma sy Andriamatoa Anatole. Andriamatoa Anatole sy Irma zany nanofa tany Ampendohana an'ity carrière n'Andriamatoa Alphonse ity. Apetrako tsara zany. Le Monsieur Alphonse sy le Monsieur Irma io zany no manjakazaka miaraka amina azafady le Monsieur Anatole azafady le Monsieur Anatole sy Monsieur Irma no mampiasa an'izay mpitandro filaminana izay miaraka amin'izy ireo de ho an'ny mponina sy ny mpitrandraka carrière any an-toerana de milaza hoe le Monsieur Irma sy Monsieur Anatole no tena atao hoe manana n'Andriamatoa Aina Rajaonarimampianina ao ambadika izy ireo arak'izay fanadihadina natao izay. Tany Ampendohana hoy de nanofa carrière ta Monsieur Anatole i Monsieur Alphonse azafady diso mihitsy ako nanofa carrière ta Monsieur Alphonse, Monsieur Anatole sy Monsieur Irma fa efa tapitra zany le contrat taty aoriny. Ny tany kosa nefa ny fitrandrahana kosa nefa ny carrière de misoratra mazava amin'ny Monsieur Alphonse. Fa satria moa zany efa nitrandraka teo zany ry Monsieur Irma sy Monsieur Anatole. Ty Monsieur Anatole ty de miaraka amina colonel anankiray antsoina hoe Stanislas. Stanislas io zany tena ataotsika hoe manjakazaka ny amin'le toerana miaraka Monsieur Anatole ka na de efa tsy ara-dalàna intsony aza ny fipetrahany satria tapitra zany le contrat na location ny fanaovany tamin'le tompon'le carrière atao hoe Monsieur Alphonse de mbola nanohy nitrandraka teo amin'ny toerana io ihany izy. Ary izy moa zany mitondra mpitandro filaminana de nisy taona azy izy efa nampivory an'ireo mponina sy le mpitrandraka vato eo amin'ity carrière ity satria moa zany ny olona any ambanivohitra mitrandraka vato eo amin'le toerana mitovy amin'le any Mangarano teneniko anareo any Antsirabe ihany de nampivory izy zany de niteny manao hoe manomboka zao nampivory an'ireo olona mpitrandraka vato eo amin'ny carrière ireo ty Monsieur Anatole ity niaraka tamin'ny colonel Stanislas zay miaramila araky ny fanadihadina izay natao de efa nilaza mihitsy zany hoe carrière ty de anahy zany manao ny lalàna eto manomboka zao ka ny roa pahatelo an'izay vato rehetra avoakanareo eto de anahy ary ny ray pahatelo no anareo. Zay ny resaka natao mitovy amin'le zany hoe le mode opératoire zany mitovy amin'le nataon'ireo le bras droit anankiroa ny Andriamatoa Aina Rajaonarimampianina ihany koa ny Mangarano Antsirabe faharoa hoe za no mitrandraka eto anaty manomboka zao na de efa nazavaiko anareo ary tsy nara-dalàna n'ilay taratasiny izy ireo tamin'ny fotoan'androny fa hoe za mitrandraka eto anaty manomboka zao de zao no izy zao ny règle 2/3 na roa pahatelo ny anahy de ny ray pahatelo ny anareo de ohatran'izay ihany koa zany ny fataony ty Monsieur Anatole indray zany le voalaza fa hoe misy any Aina Rajaonarimampianina ao ambadika de Monsieur Anatole indray zany miaraka amina miaramila antsoina hoe colonel Stanislas any amin'izay toerana izay. Efa teo amin'ny 20 volana teo zareo zay teo fa efa nifanao contrat amin'le tompon'le carrière tamin'ny voalohany hoe Monsieur Alphonse efa tapitra le contrat de zareo zany mbola mitohy manjakazaka satria manana mpitandro filaminana araky ny nazavaiko anareo teo. Inona ny zavatra nitranga azonareo amin'izay zany le acteur aloha milalao ao anaty tsy hoe milalao fa tafiditra ao anatiny ity tranga ity tamin'ny alahady 20 ny volana novambra taona 2024
18 novembre 2015 lasa teo zany. De nisy mpiasany io carrière io. Io hitanareo am'izay le teneniko anareo mitovitovy le mode opérateur mitovy am'le tany Amangarano Antsirabe Antsirabe faharoa ny teneniko anareo any. Fa ity indray zany de misy mpiasany le carrière antsony hoe monsieur Nary io mpiasany carrière io. Mpiasany carrière, mpiasany Andriamatoa Alphonse zany monsieur Nary io. No samborina tao amin'ny toerana antsony hoe ambony Akondro Avaratra Ambatomanoana. Tany amin'io le commune ambanivohitra misy an'le carrière teneniko anareo ihany zany. Ny antony samborana azy de tonga zany ny mpitandro ny filaminana le monsieur Anatole niaraka tamin'ny monsieur Stanislas de efa maninona ianao no manome renseignement any monsieur Alphonse. Or monsieur Alphonse olona patron any le monsieur Alphonse le carrière izay trandrahany vato. Zaho tsy manome renseignement ozy ty monsieur Nary ty fa nangataka na fotsiny patron ke mba informé o raha tonga eto amin'ity toerana ity ireo olona antsony hoe monsieur Anatole sy ny colonel Stanislas ireo zay monsieur Irma zany ny patron any fo ambadiky zay zany mbola misy araky ny information nomeny ny ponina tany an-toerana ihany misy an'Andriamatoa aina Rajaonary Mampianina. De ny samborina ary zany le monsieur Nary satria mpagnome renseignement an'le tompony le carrière zany hoe izy ohatrany hoe raha zany zao piasa ato amin'ity radio ty ka raha irato zany manome information analalatina de lasa eloka zany zay de zay no samborana azy. Hitanareo am'izay le hitanareo am'izany le fanaparam-pahefana satria manko zany ny zavatra nitranga de izao rehefa tonga manjakazaka eo am'le carrière manko zany ry monsieur Anatole miaraka am'ty colonel ity de nalany nesoriny zany nesoriny tsy eo am'le carrière tsy afaka mitrandraka le carrière zany roahany le piasan'le monsieur Alphonse tompony tena tompony carrière roahany tana daholo nareo mandeha de nitondrany olona va nivelany zany olona zay araka ny fantatra de hoe nalefa ny kapiteny avy namaeva tanàna nalefa ny colonel avy any Ambatomanoina nalefa ny commandant de brigade sy ny sisa zany hoe tenenina mihitsy zany hoe tena ampiasainy zareo mihitsy zany mpitandro filaminana hoe avaria miaro azy nandefa olona efa hoenipolo lahy teo am'le carrière io monsieur Anatole io niaraka tamin'le colonel Stanislas hoe hitrandraka an'izay carrière izay aty zany tao anatin'izay fitrandrana izay de hita hoe misy vato zany cristal titane ny anaran'io vato io hita zany teo amin'io carrière io de nandefasana an'le olona enipolo zany nisikotra an'le vato de niselena le carrière lavaky le carrière zany hoe nidiny reto le olona ireto zany satria moa izy tonga de manjakazaka fotsiny de tsisy mahazo mitrandraka eo de nidiny zany le carrière zay le hoe selena ozy mifilazany zareo azy any selena zany le lavaky le carrière de nidiny de noroahana teo daholo zany le olona ary nisy mihitsy aza tam'izay fandroahana izay olona antsony hoe Félix Asfaly nofatorana chaîne satria nitrandraka teo am'le carrière zany tovy am'le any Mangarano Antsirabe faharoa mihitsy satria nitrandraka teo am'le carrière de nisamborina de nalefa tany manakana ny fatorana chaîne nitondrahana azy de satria zany hita le vato cristal titane ny anaran'io vato io 12 kitapo le total le cristal titane zany hoe any amin'ny 1 tonne et demi any 2 tonnes sasany any hoany zany le totalin'io vato io de nandefasana olona enipolo lahy am'izay andefasany reto mahitahita reto zany olona enipolo lahy hitrandraka an'izay vato izay hanala no hisikotra an'le vato am'le toerana zany zay le zava-nisy de tonga am'izay zany reto olona ireto tonga tany am'le ambony Akondro Avaratra Ambatomanoana monsieur Anatole sy le colonel Stanislas andeaka an'le vato zany de teo amin'io fotoana io no nisamborany an'le hoe monsieur Nary io monsieur Nary io le lazaina fa hoe enao mpagnome renseignement satria ony zany hita tao anatin'ny telefona ony zany misy SMS anaky telo naplazan'le patron an'le monsieur Alphonse zany hoe or patron tonga eto reto olo reto ho alainy ny vato sy ny sisa de maninona ianao magnome renseignement ny olo io ka patron ko ge io tompoko andao ary ianao fa tsy ara-dalàna zany tonga de nifatorana de nentina zany io monsieur Nary io nifatorana hatrany an-dakana zany hoe le lalana zany andeha hiakatra ty Antananarivo nifatorana hatrany an-dakana aloha
tonga teo andakana amin'izay azahoanareo tsara hoe tena ampiasaina mihitsy ny mpitandro filaminana zany ao anatin'le tranga tsy ara-dalàna izay atao de tonga teo andakana de nisy 4-4 mitondra ny laharana Z4723 entina commandant anankiray antsoina hoe Ema Zavamanantsoa. de io 4-4 io zany nafindra tao anatiny ilay vato misy 12 kitapo le cristal titane resako anareo zany nafindra tao anatin'ny 4-4 ny Emo sécurité mihitsy Emo sécurité Z4723 nientiny commandant Ema Zavamanantsoa. de nafindra niaraka tamin'izay ihany koa ty lehilahy ny samborina ity samborina fotsiny zany satria hoe mitovy am'le tany Mangarano mitovy mihitsy le mode opératoire le tany Mangarano manko raha tadidinareo de hoe samborina ihany koa lay zazalahy kely zany satria hoe mitrandraka teo am'le carrière de mitovy am'izay ihany koa ty missionnaire ty le missionnaire moa zany tsy hoe tena nitrandraka teo amin'ny carrière ny samborana anazy fa hoe piasan'le tompon'le carrière zany de samborina fa hoe manome renseignement. de teo zany teo andakana zany vao nivahana ilay chaîne namatorana ny missionnaire de nafindra izy tao anatiny io Z4723 4-4 ny Emo sécurité io teo andakana de nandeha ihany zany efa nentina zany le vato io tonga de nalaina zany le vato eo nentina anaraka tamin'ny olona ny samborina ity kanjo moa zany tonga tao amin'ny toerana anankiray ntsony hoe Analaroa de voaterina andry alina teo zany lady alina io satria simba le fiara fa tao anatin'izay am'izay le mikimaky isan-karazany am'izay zany teo aloha de efa hoe mifaneraserana manao sera amina sinoa am'izay zany hoe ty le vato ho amidy any aminao aterina any aminao aty Antananarivo le sinoa voalazy io eny amin'ny 720 hectare eny raha de jerenareo fa mitovy foana sinoa foana le ivarotana an'le vato isaky ny metsika. de tonga teo amin'io Analaroa io zany de tonga ndray nisy camion 1101 TU nafindra tao anatiny io camion io daholo le vato satria zany nisy fiara simba le tany Analaroa de nafindra tao anatiny le 1101 daholo le vato. mandritra n'izany fotoana izany de mariako tsara aminareo fa 4-4 misa efatra anampitandro filaminana daholo miescorté an'izany vato izany miala avy any amin'izany carrière resako anareo zany mandrava tonga taty Antananarivo de rehefa mandrosy any zany le camion zany avy eo naka an'le vato niala avy tany Analaroa naka ty Talata amin'ny Volonondry de rehefa tonga taty Talata amin'ny Volonondry le camion de nafindra tamin'ny fiara 4-4 indray 4-4 ny Emo sécurité ihany nafindra tamin'ny fiara 4-4 indray ilay vato satria tsy afaka miakatra taty Antananarivo moa zany io camion io araky ny fanampanazavana sy ny loharanom-baovao izay voangona. Satria